mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahaba antsika rehako malala tratrity alakamisy fahatelo ny volana aogositra ity ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny boky tantara faharoa toko faharoa amby telopolo. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany raha marina izany dia avy Sankeriba mpanjakan'ny Asiria niditra tany Joda ary nanao faherano ny tanàna mandaka mikasa nafaka azy. Ary noho ny hitany Ezekia fa tonga Sankeriba ka nikasa mely an'i Jerosalema dia niara-nihevitra tamin'ny mpanapaka sy ny lehilahy mahery izy mba hanampina ny rano tamin'ny loharano eny ivelan'ny tanàna ary nanampy azy ireo. Dia nivory ny olona maro ka nanampina ny loharano rehetra sy ilay renirano mamaky eo afovoan'ny tany fa hoy izy nahoana no avela hita rano be ny mpanjakan'ny Asiria raha avy. Dia nohereziny namboarina avokoa izay rava tamin'ny manda sady nasiany tilikambo teny amboniny sy manda hafa koa to ivelany dia namboatra anmilo tao an-tanànan'i Davida sady nanao lefina amam-pingabetsaka izy. Ary nanendry mpifehy miaramila ifeny olona izy ka nampiankina azy ankeo amin'ny tany ankalalahana akaiky ny vavahadin'ny tanàna dia nanao teny famporosiana taminy hoe maherezaka matanjaha. Aza matahotra na mavadi-po noho ny mpanjakan'ny Asiria sy ny amaroan'ny olona rehetra izay entiny fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Sandro nofo no momba azy fa Jehovah Andriamanitrantsika kosa no momba antsika. Hamonjy antsika ka hiady ny adintsika. Ary dia niankina tamin'ny teny Ezekia mpanjakan'ny Joda ny olona. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. I Sankeriba izay mpanjakan'ny Asiria akadianina moa raha izay ny azo ilazana azy ny fiaviany. Zanak'ilay mpanjaka antsoina hoe Sargona faharoa izy. Ary tany amin'ny taona raika sy fitonjato, dimy sy fitonjato ka hatrany amin'ny taona raika amby valopolo sy eninjato tany ho any izy no talohan'i Kristy mazava ho azy, izay mahatonga an'ilay isa miverina no nitondrany ity mpanjaka atao hoe mpanjakan'ny Asiria antsoina hoe Sankeriba ity. Ary dia nanafika ny Jerosalema izy rehefa avy nandrava any Lakisy izay tanàna tsy lavitra any Jerosalema loatra, dia natazana izany fahavalo tonga izany mpanjakan'ny Ezekia dia niara-belona tamin'ny Isaia mpaminany. Dia Ezekia izay niaino ny torohevitra Isaia ary Ezekia niankina tamin'Andriamanitra, isan'ny mpanjakan'ny Joda niankina tamin'Andriamanitra Ezekia dia nanoloana ilay herisetrana fiaviny Sankeriba niaraka tamin'ny miaramilany maro dia natrehiny Ezekia tamin'ny finoana io. Ary manahoana moa ny hoe ny mpino rehefa miatrika ny fahavalo tahaka izay niatrehiny Ezekia dia eto misy lafin-javatra vitsivitsy izay aseho an'izany. Voalohany dia hifananana no antsoina hoe stratégie. Mazava tsara fa ny teny hoe stratégia hoy ny teny grika izay ny heviny dia zao hoe commandement. Ny teny latina koa mahafantaritra hoe stratégia fa tsy mitovy ny dikany. Ny stratégia amin'ny teny latina dia gouvernement ny dikany. Fa amin'ny teny grika izy commandement. Izany hoe nanana stratégie mazava tsara Ezekia. Nanana stratégie mazava tsara izy, izany hoe nanana stratégie dia zao manao hoe ahoana no haresena ny any Sankeriba ny miaramila ny Asiria izay fantatsika fa maherisetra ary efa avy nandrava ny fanjakana avaratra na ny fanjakana Samaria zany. Tsy afaka mandresy mihitsy isika rehefa koa malala raha tsy eo ny finoana. Fa ao anatin'izany finoana izany dia ilaina ny fananana
toetsaina mahay mandamina. Nysotra masina hoe ny fahaiza mandamina no entinao miady, ary izany fandaminana zany no anankiray maizy azy ny antsoiny hoe commandement na stratégie. Zany hoe tetika atao na plan atao na drafitra atao na lamina atao mba azahoana lay fandresena. Misy any ny teny mitovitovy hevitra aminy hoe taktika sy ny tahaka zany, fa taktika ka ny fantaratsika azy de zavatra ao anatin'ny tsony hoe stratégie any, zavatra atao amin'ny fotoana fohy a court terme. Na inona avako manana de ny kristiana rehetra de manana faniriana mba ahatratra tanjona, manana faniriana mba ahatratra zay zavatra ataontsika hoe tiana ho azo na tiana ho vita. Voalohany zay tsy maintsy anana ny kristianina de mibaiboly efa manazava tahaka ny teneniny io teneniny andininy fa valo io hoe niankina tamin'ny tenin'Andriamanitra, niankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, Jehova ny momba antsika. Zany hoe ny finoana ny voalohany ananan'ny olona, ary izay finoana zay nefa dia mifamatotra amina fandaminana mazava tsara. Zay le tenentsika eto hoe strategia mila manana fandaminana. Ao anatin'ny antsoina hoe fandaminana ny fananana vina, ao anatin'ny antsoina hoe fandaminana na lamina lay fahaizana mandrindra ireo fahaiza manao maro samihafa ananana. Ny voalohany de zao, miantoka ny fandresentsika ny finoantsika, miantoka ny fandresentsika ny fananatsika fomba fiasa mazava tsara. Tsy hoe ny olona amin'ny testamenta taloha tsy hoe niankina tamin'Andriamanitra de sy nanao na inona na inona izy, fa nanana fandaminana mazava tsara izy nety niatrika ny asa ahatratrarana lay tanjona. Fa ny faharoa lehibe de zao ny fiaraha-miasa. Ny fiaraha-miasa rehefa zay moa mampitarika mampanjaka ny Ezekia, nanana zavatra mazava tsara izy tao anaty lohany tao hoentiny manatratra lay tanjona. Fa izao tsy ny asa rery izy nefa nananteraka an'iny, fa ny antso ny lehilahy mahery, ny antso ny mpanapaka, ny antso ny olona manodidina azy izy hanampy azy amin'ny fanatanterahana lay stratégie sy lay taktika zay hoe ravana. Aleo tapenana ny rano, tapenana ny rano mba tsy hoe ho lasan'ny fahavalo ny rano ka vao maika izy miha-matanjaka, vao maika izy miha-mahery, fa izao tapenana ny rano, tsy omena rano izy. Ho Ezekia hoy tsika manao hoe ilaitsika amin'ny fiatrehintsika ny asantsika isan'andro ny fahaiza mandamina, ny finoana fahaiza mandamina, fa ny faharoa de ny finoana fiaraha-miasa koa. Zava-dehibe lay fiaraha-miasa, fanekenao hisokatra amin'ny hafa. Tsy vitan'olona rery ny asan'Andriamanitra, ary misy lafiny zavatra maro eo amin'ny fiainan'ny olona, eo amin'ny fiainana andavanandrontsika zay tsy ahavitatsika rery mihitsy ny asan'Andriamanitra, fa nataon'Andriamanitra hifandrobonana ny asany, nataon'Andriamanitra hifanomezan-tanana ny asany, nataon'Andriamanitra olona maro azy de sombona niraka ny mpianatra tsororo. Hotsika manao hoe na inona farany hitan-tsainantsika, na inona fahaizantsika mandamina, raha miasa rery isika de vizaka sy trotraka. Fa ilaina ny fiarahana miasa, ilaina ny fisokafana amin'ny hafa, ilaina ny fanekenao hisokatra amin'ny manodidina anao. Isan'ny sarotra rihavana amin'ny toe-pontsika indray ity hoe manaiky hiara-miasa amin'ny olona ity. Nisy ataontsika hoe manam-pahaizana savant anankiray antsoina hoe Darwin. Ny ahafantarantsika ny Darwin moa de ny darwinisme, zany hoe lay ataontsika hoe ny évolutionnisme, zany hoe Darwin ny tantarany hoe fisiany antsoina hoe évolution ao anatin'ny zavaboary. Fa tsy de tena zay loatra ny tena foto-kevitra, eny zay moa zany foto-kevitra dehibe ao anatiny, fa ny tena foto-kevitra Darwin rehefa nijery ny zavaboary izy dia zavatra anankiroa. Hoy izy hoe ny tena ao ambadiky ny zavaboary ozy de zao ny fifaninanana, zavatra ny lalàna mifehy ny zavaboary ozy dia ny fifaninanana na ny concurrence. Na ao anatin'ny biby io, ao anatin'ny fianakaviamben'ny biby
na ao anatin'ny fianakaviambenny ny zava-maniry de zao misy mandrakariva ny fifaninanana ary rehefa misy ny fifaninanana de zao zay matanjaka ny velona zay matanjaka ny mitombo tenenina hoe loi du plus fort zany hoe zay matanjaka ny dafatoetra zay osa kosa dia maty na levona tahaka zany ary dia hoy Darwin hoe ny lalàna fototra voalohany mitondra ny zavaboary dia io concurrence io fifaninanana io ary raha jerena ny lafiny ara-panahy zany avako de zao manamarika amin'ny fiainan'ny olombelona mihitsy na de amin'ny olombelona samy olombelona ary de zao mandeha ho azy ny fifaninanana lasa tonga mpifaninana ny olombelona raha ohatra ka jerena lalindalina kokoa amin'ny lafiny ara-panahy zay tsy resahan'ny Darwin no mazava ho azy fa ny Darwin amin'ny lafiny siantifika ny resahany azy fa raha jerena amin'ny lafiny ara-panahy de tsy de disy loatra ny fahotana rehefa niditra tao anatin'ny olona de nahatonga ny olona ho mpifaninana nahatonga ny olona ho mpifaninana ho anana azay atao ny dikany teny hoe devoly satana adversaire zany hoe lasa nahatonga olona ho mpifaninana nahatonga ny olona ho mpifahavalo ary zay mety mahamarina ny tenin'ny Darwin na de ao anatin'ny olona aza de lalàna ny fevoalohany fiarahamoniny olona sy ny fifandraisan'ny olona samy olona de zao izy ny concurrence na ny fifaninanana fa ny faharoa zay ambarany de zao zava-dehibe faharoa sy nefa de zao koa misy ny antsoiny hoe fiaraha-miasa ao anatin'ny zavaboary de misy koa ny antsoiny hoe fiaraha-miasa na collaboration fa manakery kokoa mandrakariva izy ny fifaninanana na ny concurrence fa miara-miasa koa zavaboary koa dia miara-miasa na ao anatin'ny fianakaviamben'ny biby io na ao anatin'ny fianakaviamben'ny hazo hitatsika ohatra hoe misy hazo lehibe anankiray de misy hazo mandady amin'izy iny mivelona amin'izy iny misy ny fiaraha-miasa mba samy ahita hazavana lay hazo avo be sy lay hazo zay mandady amin'iny hazo iny ohatra hoe ny vahay sy ny tahaka zany misy ny collaboration eo amin'ny samy zavaboary ary eo amin'ny samy olombelona de misy koa ny collaboration na ny fiaraha-miasa saingy zao lasa lavitra kokoa ny fifaninanana aloha vo ny collaboration fifaninanana aloha vo ny fiaraha-miasa toy ny toetra voajanahary ara-pahotany resahantsika io zany hoe toy ny mandeha ho azy eo anatin'ny fiarahamonina tsy mbola manana ny tompo ny fifaninanana ary mandrakariva dia tsy de tena mibaiky ny fiarahamonina loatra rehefa tsy manana ny tompo ny antsoiny hoe fiaraha-miasa eto amin'ity boky ny tantara faharoa toko faroamby telopolo ty de zao nahavita ny songona ny fifaninanana ny reto mpiara-miasa tamin'ny Ezekia reto fananao zava-dehibe ny fiaraha-miasa izy io efa nytenenin'i Jesosy rava ny firenena zay miady an-trano rehefa mibaiko ny olona ny fitiavan-tenana ny fifaninanana de zao tsy maintsy rava izy fa izao ny zava-dehibe ahafahana mampandroso de zao ny fiaraha-miasa ny fifaninanana manimba ny fiarahamonina malagasy le avako manala de zao tsy tena fiarahamoniny mpifaninana loatra ny fiarahamonina nentim-paharazana malagasy tsy de tena toetra nentim-paharazana malagasy loatra ny fifaninanana zany angamba ny tsy mampandroso azy zany angamba mahatonga tsy de lasa lavitra azy loatra raha jerena am'izay fa ny malagasy de zao ny azy moa de teneny manao hoe adonomba lany mpianakavy hoe ny maharesy tsy obiana ny resy tsy akoraina de inona zany ny mahafaninanana azy tsy zava-dehibe amin'ny malagasy mihitsy zany ny faninanana fa zava-dehibe amin'ny malagasy kokoa ny fiaraha-miasa ary re mahatonga ny hoe mitoetra kokoa amin'ny malagasy ny fihavanana rehavako malala miatrika fahavalo eto Ezekia inona ny fitaovana nentin'ny Ezekia niatrika ny fahavalo ny fononan'Andriamanitra ny fananana lamina tetika stratégia mazava tsara stratégie mazava tsara fa ny fahatelo de zao fisokafana amin'ilay fiaraha-miasa fitaomana ny olona mba samy atsara hoe fahavalo imbonana ajanona ny fifaninanana ajanona ny fifandonana fa ny ara-mibanjina ilay fahavalo imbonana de sankeriby io
fa ny lafiny zavatra fahatelo zay tena zava-dehibe ny atao nentiny Ezekia niatrika ny fahavalony any dia ny fikojana zay efa nananana, namboarina ny manda, nasiana tilikambo, fatarina tsara hoe inona koa nefa hananana, inona ny zavatra efa eo am-pelantanana, inona lay ataonareo amin'ny teny frantsay hoe acquis, inona nefa azo, inona nefa eo am-pelantanana, de ino no ampiasaina, de ino no atevenina. Satria rehefa manao tetikady isika miatrika fahavalo na mba manana zavatra tiana ho azo, manana zavatra tiana ho tanjonina de zao ndraindray misy zavatra be de be efa hananantsika fa tsy ampiasaintsika, be de be ny zavatra efa eo am-pelantanantsika fa tsy haintsika ny mampiasa azy. Fa neny Ezekia mpanjaka de zao nyfatariny tsara inona nefa hananana, inona nefa eo am-pelantanana, miainga am'izay efa eo am-pelantanana zay, ino no atevenina, ino no ampiasaina, ino no hoentina miatrika ny zavatra isan-karazany. Ny olona mahay mampiasa an'izay efa ataontsika hoe tombony efa vita izay, ny olona mahay mampiasa zay ataontsika hoe mamadika ilay zavatra tranga fanararoatra anjary ho fampandrosoany zay, de zao matetika mahita fahombiazana izy. Be de be ny olona manana tranga fanararoatra na opportunité, be de be ny manana an'zany fa tsy mahay manararoatra, mitady zavatra mandrakariva izay tsy ananana. Fa misy tranga be de be, misy zavatra efa eo am-pelantanana tena azo ampitenenina mihitsy, ary hitatsika zany amin'ny malagasy mahay tsara an'zany, malagasy mahay manao bricolage, malagasy mahay manambatambatra zava isan-karazany mba hahatonga hoe ho velona, mba hahatonga ny zavatra iny ho azo ampiasaina indray. Misy zavatra efa ahodina intelo inefatra efa tokony ho ariana de mbola amboarina ihany zany, toe-tsaina mampandroso zany le avako malala. Ny fahaefatra dia ny fahadimy any de izao ny fifampahirezana, fampahirezana ny tropo moeto na ny mpiara-miasa eto napahirezana tamin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nampahery Ezekia de tsy nampahery hoe matokifa matanjaka be nareo, matokifa salama be nareo, rehefa mampakatra moral ny mpino de zao fatokina an'Andriamanitra ihany, fitodiana amin'Andriamanitra ihany, zay ny mandresy ny akiviana, zay ny mandresy ny tahotra. Rehefa koa malala ho atsika zay miatrika zavatsarotra de aza adonona ary reo zavatra nytenen'ny Ezekia reo. Ny fandresena de efa miankina aminao, miankina amin'ny finoanao, efa azo fa izao manana stratégie mazava tsara, mahaiza misokatra amin'ny fiaraha-miasa, ary mahaiza mampiasa zay zavatra efa eo am-pelantananao, azariana zay tombony efa vita, zay dingany efa vita, ary indrindra mahaiza mitodika amin'Andriamanitra hatrany mifampahery. Vavatsika ry havako, tompo misaotranao zahay noho ny amin'ny teninao zay azo nanovakina tamin'ny tenin-drazanay, manazava sy mampianatra anay fa ny fandresena dia efa nomenao tamin'ny alalan'i Jesoa, ary nataonao andresy zahay, mandresy zahay rehefa miaraka aminao, ary mahatoky zahay fa tsy amelanay irery ianao, de ataovy mahay mampiatra ny teninao zay manao hoe ny fahaiza mandamina no entinao miady. Tsy laozana zavatsarotra ny fiainana kristianina, saingy zavatsarotra efa iarahana aminao Andriamanitra fa tsy mitolona izany rery zahay. Mivavaka ary zay Tompo, ataovy eo am-pelantananay ny finoana, ataovy eo am-pelantananay ny fahatokina, ataovy tafianay ny herinao, ary ataovy mahafantatra ny tenanay sy ny hery izay efa nomenao anay mba hoentinay mandroso sy miatrika amin'ny zavatsarotra izay lalovanay izahay. Jereo Tompo, ireo marary, jereo ireo manam-pahoriana, jereo ireo manana orana sy ady sarotra any amin'ny tokantrano, any amin'ny toeram-piasana any, ampaherezo izy ireo, mba mindrafo amin'ny firenenay ianao, mba ho firenena vanina ny firenenay, mampahereza ny vahoaka malagasy isam-baravarana, ny mpitondra isan'ambaratonga Tompo, vangio mba hatsiaro izany toe-tsaina misokatra amin'ny fiaraha-miasa, misokatra amin'ny hafa, miezaka miverina aminao Andriamanitra, dia manjaka Tompo antompony mandrakariva ho fiainam-pifaliana sy fandresena hatrany ny fiainanay,
amin'ny anaranao Jesoa, amen.